Amin'ny fifainana lehibe indray no androsoana tokantranontsika ny amin'izao zao a. Tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miroso amin'ny fampianarana zany. Ary larana faha 1 no nianotsika ny amin'ny teny ity a. Larana faha 1 ny fampianarantsika ny amin'izao zao a. Dia mamerina miarahaba antsika rehetra indray eto tokantrano tena koa. Ny ambassadeur-n'i François Ziadiano mandroso tokantranontsika ny amin'ny teny ity a. Ny larana faha 1 ny fampianarana moa jerevantsika zany somary niova kely a, satria ny lohateny dia hoe mpaminany ve François satria ary raha mpaminany izy dia maninona. Inona tokoa moa zany dikan'izay teny hoe mpaminany zay. Zay zany dia anisan'ny hoe jerevantsika mihitsy izay hoe ary raha mpaminany tokoa moa izy dia maninona zany. Misy dia fa tena mipetraka zany. Ary inona ny mahazava-dehibe ny teny hoe mpaminany tenenin'ny ambassadeur-n'i François Ziadiady hoe fa maninona zany izay no ampianarina antsika. Ka izay mihitsy no ampianarina antsika satria tena misy heviny goavana mihitsy ilay teny hoe mpaminany zany. Ary satria moa maninona izy ny tena misy goavana be ny hevitra an'izay dia izay, dia izay mihitsy ilay hojerevantsika ny amin'izao izao. Ny atao hoe mpaminany zany a dia namohan'Andriamanitra teny hoe tsy maintsy miaino ny tenin'ny mpaminany. Zay mihitsy zany ny atao hoe qualité-na mpaminany a, satria ampitonen'Andriamanitra ny teniny. Raha vakintsika ny bokony bokiny Deutéronomia 18:15 a. Deutéronomia 18 a. Efa tsika ampidiriny ery aloha ery. Dia afaka mamakitsika ny an-trano any. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy no hatsangany avy Andriamanitra ho anao, ary izy no hainonareo. Zay zany hoe ny mpaminany zany dia nomen'Andriamanitra baiko mihitsy hoe io no hainonareo. Fa maninona izy le hoenona zany? Inona ny antony dia ao amin'ny 9:20 no jerevantsika an'izay antony izay. Mpaminany no hatsangako ho azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao, ka ataoko ao am-bavany ny teniko. Zay zany matoa izy zany hainona dia satria natao ao am-bavany ny tenin'Andriamanitra zany. Fa raha vao tsy ao am-bavany moa zany ny tenin'Andriamanitra, iny moa zany tokony hinonana azy zany. Ary olazainy aminy zay rehetra andidiko azy. Zany io mpaminany io zany dia misy didin'Andriamanitra avoakany zany. Zay zany tena fipetrakan'izy hoe misy didin'Andriamanitra zany avoaka an'ity mpaminany ity, ary dia olazaina aminy zay rehetra andidinana azy. Any mamoaka didy zany le mpaminany satria le teny avy any amin'ny dada Iava dia didy ao an'izay rehetra miaino anazy zany. Ao amin'ny 9:20 izy dia mametraka hoe ary zay rehetra tsy mety miaino an'izany mpaminany zany kosany dia izay olazainy amin'ny anarako dia izao no hitsara azy. Ka ny olona zany rehefa tsy mety miaino ny tenin'ny mpaminany dia io Andriamanitra io mihitsy dia hitsara anazy ny dikan'izay. Zany hoe tsy azo atao zany ny tsy miaino an'izay tenin'ny mpaminany zay. Aloha avetsika kely indray mandeha le teny fa ohatra ambalimalaka ty teny mety tsy hitantsika ny tokantrano. Aloha avetsika le mandeha dia Deutéronomia 18:15 somary ataontsika ngezangeza kokoa. Deutéronomia 18:15 vakintsika amin'ny anaran'ny François izy ngezangeza. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka any no hatsangany avy Andriamanitra ho anao, ary izy no hainonareo. Any hoe io zany io mpaminany io satria nomen'ny dada Iava ho any zanak'Israely. Zay. Ary io mpaminany io ny 9:20 indray mpaminany no hatsangako azy avy amin'ny rahalahiny. Zay no maha-Israelianina azy zany. Tahaka anao Mose Israelianina, dia le mpaminany koa zany Israelianina. Ka ataoko am-bavany ny teniko, io izy io, ary olazainy aminy zay rehetra andidiko azy. Zany hoe dia mpaminany zany dia mitondra ny tenin'Andriamanitra ary didy io avoakan'Andriamanitra io zany. Ka eo moa le tena tsy nitiavan'ny olona n'ilay zanak'Andriamanitra eto hoe François, satria ilay zavatra nytenenin'ny François tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'ilay mpitondra fivavahana Fariseo sy Sadoseo ary mpanolo-dalàna tamin'izany, dia eo no niteraka olana be mihitsy zany tamin'izay fotoan'izay ka niafaratra any amin'ny famonoan'ny François.
araka ny teny Jehosoa vononareo daholo zay mpaminany tonga eo aminareo, mamono mpaminany, zay ny teneny Jehosoa zay. Ka hojerevantsika daholo moa zany sary rehetra zany. De eo amin'ny 9:1 izy hoe, ary zay rehetra tsy mihaino ny teniko zay lazainy amin'ny anarako de zao ny hitsara azy. Rehefa tsy hainonareo teny mpaminany io de zany ho hitsaranareo. Mazava zany zay tezay fa tsy maintsy henona ny tenin'ny mpaminany anankiray. Zay le valy teny hoe, de maninona moa zany raha mpaminany izy? De ny valiny de hoe, satria raha vao mpaminany ny olo anankiray zany a, hita hoe mitondra tenin'Andriamanitra zany izy, mitondra ny hafatra avy amin'Andriamanitra, ary ny hafatra de mitondra soany zetra mandresy miaina, de trany dia mpaminany izy zay, ary tsy maintsy henonina ny teniny amin'ny mampaminany anazy. Ary ny mamaritra anazy ho mpaminany de ny olona fa tsy olona anankiray, ny vahoaka ny mamaritra hoe mpaminany io. Tsy ny mpitondra fivavahana ny mamaritra an'izany fa ny vahoaka ny mamaritra an'izany. Hoe rehefa miteny ny olona satria hiteny miasany eny iziko. Ohatra zao raha nikany Jehosoa zao de sady nanome soa izy mitondra fanasitrahana, mitondra sakafo ho an'ny vahoaka re teny amin'ny tendrombohitra, ary nanasitrana ny marazy nanatona anazy, namoaka ny fampianarana mikasika momba an'Andriamanitra io izy hoe, ary nibediny fariseo mihitsiny tamin'ny fiatsaram-belatsiana nataondry zareo, nataony Jehosoa daholo zany. Fa ny saingany tsy nitiavany anazy ireo jerevantsika hoe ina ny antony tsy nitiavany Jiosy any Jehosoa, fampianarantsika manaraka zay, satria eo ny atarafantsika hoe maninona moa zany tsy tian'ireo Jiosy reo Jehosoa io. Satria raha Andriamanitra mpaminany be zao ty ande vonoiny zareo fotsiny teo aminazy fijaliana, de ina ny antony ho jerevantsika zay. Fa etrika zany de mahita mihitsiny hoe ny mpaminany zany de tsy maintsy ekena teny, ary ny mamaritra anazy ho mpaminany de ny zavatra asehony amin'ny olona rehetrarehetra. Ary zay natonga ny hoe ity zanak'Andriamanitra zay avy any amin'ny Jiosy tia niteraka, ary nateraky ny Jiosy zay atao hoe Jehosoa no anarany, de tena mpaminany mihitsiny izy. Ka izay am'izay no jerevantsika mihitsiny hoe ny teny milaza fa tena ny vahoaka mihitsy namaritra hoe mpaminany io ka raha vao mpaminany de tsy azo lavina ny teniny, fa mariny zay, satria ny ran'Andriamanitra izy. Ka raha vao mpaminany izy zany ka zay teneny de tsy maintsy ekena fa marina io. Zay le izy zay. Ary Jehosoa moa tena lazainy vahoaka mihitsiny hoe mpaminany lehibe mihitsiny izy. Saingy ny tsy nitiavany Jiosy anazy nitondra ny fampianarana vaovao izy am'le fanekena vaovao ka tsy nifanaraka tam'le an'le fariseo sy ny mpandoro-dalàna, de tadiavany hevitra vonoana. Ho resatsika daholo zay fa mbola tsy am'izay moa lesona androany ny am'ty fampianarana ity. Ka ho jerevantsika zany le hoe jeren'ireo tenin'Andriamanitra mikasika ny am'izay hoe mpaminany zay mihitsiny izy moa Jehosoa, de ho marinitsika mihitsy zay tenin'Andriamanitra raiky Sotra Masina manam-poroa fa tena mpaminany io zanak'Andriamanitra io. Ary vakitsika voalohany aloha zany fanamafisatsika ny tenin'ny Jehosoa, ny tenin'ny vahoaka aloha, ny vahoaka mihitsy ny teny fa tsy Jehosoa hoe ny vahoaka mihitsy no nametraka mihitsy fa tena mpaminany zany Jehosoa zany. Ka rehefa ny olona nahita fa mpaminany izy no zavatra nataony de tsy misy afaka mamaly. Ary indrindra ny zanak'Israely mahafantatra tsara ny hoe mpaminany, satria izy efa niara-nena tamin'ny mpaminany, be dehibe ny mpaminany efa hitany zareo. Ka rehefa tonga koa Jehosoa avy any de hitany koa fa mpaminany izy. Zay no tonga hoe tsy misy olona mahavita zavatra tahaka an'ity izy reo raha tsy mpaminan'Andriamanitra mihitsy io. Donc rehefa antsika daholo ary ny ten'Andriamanitra ahitantsika an'izay saritra Matthieu 21:11 aloha ny vakitsika rehetra, ho jerevantsika kely zay ten'Andriamanitra Matthieu 21:11. Ho jerevantsika zany hoe apelakatsika aloha zany ny mampaminany, satria tsika hita ny fanambarana be dehibe am'izay avoakan'le mpaminany. Ka raha vao mamoaka fanambarana le mpaminany de tsy azonao lavina. Ary ny nampaminany anazy tsy avy any amin'ny olona, na avy any amin'ny eritreritra n'olona anankiray fa avy any amin'ny vahoaka mihitsy izy no fantatra hoe mpaminany io. Ka zay aloha zany fa anao kely faingo vetivetika aloha tsika aloha amin'ny tekinisianina zany. Tsika moa zany fa misy fatapana kely Matthieu 2:20 Matthieu 21:11 zany. Ary ny vahoaka ny laza hoe, lovaka antsika re amin'ny 9:7 mihitsy ny le hoe, atransika mamaky anazy.
aonoko andiny fafito no vakitsika zany. Matthieu 21:7 jusk'hatrany amin'ny 11. Dia nenti ny boriky sy ny zanany ary nataony teo amboniny ny lambany, ary Yahosoa dia nitaingina azy, de boriky zany nitainginany io. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary vahoaka betsaka mihitsy zany tia manaraka anazy ity. Ary ny sasana napakaratsaka azy dia nalany teny an-dalana koa zany. Hoe mitsenam-panjaka moa zany le fisary mandeto zany, 15. Ary ny vahoaka zay ny aloha azy sy zay nanaraka azy dia niantso hoe: Hosana ho any zanakany Davida, isaona ve izy avy amin'ny anarany ava, Hosana ny avy any amin'ny avo indrindra, Hosana any amin'ny avo indrindra. Eo zany de hoe lay vahoaka mihitsy nefa mahafantatra fa tena miaraka amin'Andriamanitra, sady avy any amin'Andriamanitra mihitsy ty Yahosoa ty. Zany hoe tsy olona ray na roa zany no mahafantatra an'izany, fa vahoaka mihitsy ny miara mahafantatra fa avy amin'ny anarany ava mihitsy izy zany. Eo 10. Ary no nefa tafitra tany Jerosalema izy de niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe: iza moa zao? Satria niorakoraka ny tanàna fa misy inona, fa misy ty vahoaka betsaka koa avy any. De ny vahoaka nilaza hoe mazava be fa vahoaka no miteny ty hoe: izao no Yahosoa mpaminany zay avy any Nazareta any Galili. Ny vahoaka mihitsy no mikonfirme amin'ny rehetrarehetra mihitsy, manao fanambarana ofisialy hoe ny rehetrarehetra mihitsy, fa hoe mpaminany avy any Nazareta ny io. Zany hoe tsy maintsy ekena ny teniny, ary rehefa vahoaka moa zany ny teny de zay moa ny fomban'Andriamanitra tany amin'ny andron'ny Israeliana hoe ny vahoaka no mamantatra hoe mpaminany io sa tsy mpaminany, saingy ny olona vonono zareo rehefa tsy mety aminazy. Zay mihitsy ny tena zava-doza, mamono ny mpaminany zareo rehefa tsy teny le zatra teny le mpaminany vonoiny. Zany fotsiny zava-doza ataon'ny Israeliana zay. Fa zareo nefa de micomprendre sy manaiky mihitsy hoe mpaminany io. Ka zay zany ny sary avoakantsika eto hoe mpaminany ny Yahosoa io araka ny tenin'ny vahoaka. Ndretsika aloha jery tenin'Andriamanitra vandretsika tia, itsika tsy maintsy manapofa zay fanamarena ny teny zay hoe tena mitombona ve zany teny zany sa tsy mitombona. De aleo ny soatra masina mihitsy ary ny vahoaka no ampitenentsika hoe tena misy ve zany. Liko 24:19 neny jerevantsika raha mijery ny soatra masina tsika, liko 24:19. De avoakantsika tany mahery tamin'ny asa sy ny teny, mpaminany mahery mihitsy ny ty Yahosoa ty, tsy mba mpaminany tsotsotra kely mihitsy fa tena mpaminany mahery. Ka raha vao mpaminany mahery zany zany de tsy maintsy ekena ny teniny. Tsy misy olona mahazo mandany tenina mpaminany zany mihitsy. Ary eto ny vahoaka mihitsy ny arana metraka fa mpaminany mahery ane io. Fa de zay moko na mpaminany mahery rehefa vonono zareo de vonono fotsiny zao. Fa eto de mazava be ny soatra masina fa tena mpaminany mahery mihitsy izy. Teo amin'ny asa rehetrarehetra izy teo anatin'Andriamanitra. Mazava be ny teny. Teo amin'ny asa sy teo amin'ny teny. Zany hoe ny asa nataony zany tena mahery izy. Ary teo amin'ny teny nefa de tena mahery izy. Tsy misy afaka tena manohitra anazy zany fa de ny adalan'ny olona fotsiny. Moa ny teny koa natao zay hatateraka ny teny de tsy maintsy mandeha ny fahafatesana io zanak'Andriamanitra io, fa mazava be izy fa tena mpaminany. Zany hoe sady zanak'Andriamanitra izy no mpaminany. Etandray moa tsy avy hoe tena Andriamanitra ve zanak'Andriamanitra io. Aleo tsy aloha ianao an'le tenin'ny mpaminany aloha hoe tena mpaminany marina fa izy de ny vahoaka mihitsy no miteny hoe mpaminany izy. Raha jerentsika indray ny sary manaraka mikasika any amin'izay any de jerevantsika indray amin'ny bokin'ny Jaona toko faina 9:20 zay indray jerevantsika Jaona 6:14 zany. Jaona 6:14. Jaona 6:14. Jaona toko fahenina 9:20 zany. Vakitsika amin'aran'ny Yahosoa. Ary io reny olona ireny rehefa nahita ny famantarana zay nataony Yahosoa, ity tokoa no lay mpaminany zay ho tonga amin'izao tontolo zao. Tena mazava be mihitsy ny fa ny olona mihitsy zany no niteny taminy hoe ity lay mpaminany zay tonga. Resy lahatra ny olona fa tena ty lay mpaminany zay tonga amin'izao tontolo zao. Ka izany teny rehetra zany zany de mametraka amintsika rehetra tokantrano fa tena mazava be ny ten'Andriamanitra mpaminany Yahosoa. Ka ny vahoaka mihitsy nametraka azy ho mpaminany. Ka rehefa mpaminany de tsy maintsy ekena dao zay ny teneniny.
ny klasy ny mpanao ratsy any sisa tsy manaiky an'izay, le klasy le tsy mba mety atoro marina. Ary ny amarana antsika ny teny moa satria tsy maintsy mafitsika foana lay terehetra mikasika any am'izany saretrarehetra zany a, de ojerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra manaraka aty. Za moa de miezaka foana araka ny tenina ampianariko antsika hoe manoro sy mampianatra ary mandresy lahatra anao a tena tokony teniny zay nampianariny Ôsoa. Ka ovakitsika ny teny eo Matthieu 21:46 a, Matthieu 21:46 leo ovakitsika, Matthieu 21 teny 46 eo ngamba ny jerevantsika kely aloha. Dia nitady hisambotra azy izy eo ny fariseo sy ny mpanao dalàna zany, Matthieu 21:16 nanino teny tsy mandeha, de nitady hisambotra azy izy saingy natao ohatrany vahoaka izy satria nataony vahoaka ho mpaminany Ôsoa. Ny vahoaka mihitsy zany no mametraka ny Ôsoa mpaminany, mahitsy be mihitsy io, tsy mba olona anankiray na iza fa ny vahoaka mihitsy no miteny mpaminany. Ka saingy ny ratsy saina moa tsy maintsy ratsy saina ratsy saina foana, fa na de nametraka raha vahoaka hoe mpaminany satria nahitany soa, nahitany ny tenin'Andriamanitra, hitany mihitsy ny hoe tenin'Andriamanitra ny tonga miaraka amin'ny Ôsoa, ary nisy fahasoavana be ny men'Andriamanitra tamin'ny Ôsoa, de resy lahatra mihitsy ny olona fahampaminany io satria ny tenina voakany Ôsoa nitondra soa an'ny vahoaka, ny tenina nataony Ôsoa nitondra fanavotana ho an'ny vahoaka, nitondra famonjena ho an'ny vahoaka, de resy lahatra ny olona hoe tena mpaminany io. Ary amin'ny mampaminany mpaminany am'zay zany a, de tsy maintsy enona ny teniny. Ka zay ho tenen'le mpaminany zany no mamaritra ny fahamarinana, ary ny tenin'ny mpaminany tsy azo lavana, tenin'ny mpaminany tsy azo lavana. Fa ny vahoaka Israeliana zany de tena nino mihitsy fa mpaminany Ôsoa ary tsy azo lavana ny teniny. Eny fanatra any amin'ny silamo aza de manaiky mihitsy ny an'io zanak'Andriamanitra io, ny azy moa hafa ny naitsony anazy, fa io ihany le ataony olona hoe Jesosy koa zay lay diso anarana, fa Iaôsoa ny tena anaran'le zanak'Andriamanitra marina, efa nampianariko iny. Azay moa lo jerevantsika io hoe ina moa ny profo fa marina Iaôsoa io, zay fotsiny anankiray koa zay de marina izy normal beko, izy rery mahafaka fahotana ve tsy ho marina izy, fa jerevantsika amin'ny manaraka. De jerevantsika eto hoe na ny silamo aza ne manaiky fa tena mpaminany izy e, zany hoe doke jerevantsika zay teny zay, aiza moa ilazana fa manaiky tokoa ny silamo fa mpaminany izy a, ao amin'ny Wikipédia any jerevantsika zay a, fa manaiky koa ny silamo fa mpaminany izy. Noho zany a de tsy maintsy manaiky ny teniny Ôsoa koa zany ny silamo rehefa manaiky fa tena mpaminany izy. Dao jerevantsika koa zany zay teny zay a, io ndray moa zany de tsy maintsy ny ina moa ny anana io jerevantsika ny famarenana mikasika any am'izay a, ho jerevantsika kely ny momba any amin'ny ao amin'ny Wikipédia zany ho jerevantsika aloha, ao amin'ny Wikipédia afaka ampiditsika avy hatrany ny Wikipédia zany a, mpanamporofona anazy lasa maizina be koa ty. Ao amin'ny Wikipédia zany ty a, Jésus de Nazareta moa ny anarany rehefa io zany Iaôsoa teny izy, fa to zany le fahadisoana tamin'ny teny rehetrarehetra tony e, atao moa rehefa fantatra fa tsy izy satria zatra fantatra fa grika moa zany le Jésus. De jerevantsika ato ambany ato angamba n'izy a, voilà izy ty avoakatsika ery a, zao dans l'islam, ao amin'ny fivavahana silamo zany e, tsy zany namorona ty fa ny Wikipédia miteny a, Jésus de Nazareth appelé Issa, satria Issa ny fiantsoan'zareo anazy, est considéré comme un prophète majeur. Any ao amin'ny silamo zany a de tena profety lehibe mihitsy a, ary tena azo lazainy hoe lohalarana mihitsy zany a, zany atao hoe le zanak'Andriamanitra ny jiosy a, zay atao hoe Iaôsoa no anarany, fa saingy diso moa zany le Jésus iny a, tsy efa nampianariko atsika fa tsy izy satria Andriamanitra tsy minafaka fahotana. Ka zany de manam-pofo mihitsy ny hoe ny silamo zay taty orina, saingy tao Israela zareo nanangana an'ilay moskeny Omara na hoe moské d'Omar, efa nafantatra tsara tao Israela izy fa nisy zany Iaôsoa zany tao, lay zanak'Andriamanitra ny vonoany jiosy tao azo fijaliana,
de zareo de manaiky mihitsy fa tena profety zany zanak'andriamanitra zany zay Yahosoa no anarany, zareo moa nanao anazy hoe Isa fa efa nampianariko fa Yahosoa ny tena anarany fa reny le fahadisoana daholo tao amin'ny teny fiantsoana ka any ka tsisy nafaka tamin'ny fahotana lay ny antsonareo nefa n'izy milaza fa manafaka amin'ny fahotana izy kanefa ny hoe fahadisoana nataon'ireo olombelona mbo aza vaiko nanina ny vovy ianarana io de noho ny am'le fahadisoana dia tsisy afaka tamin'ny fahotana antsony zay niaraka taminy fa tsy izy manko le natsonareo fa le Yahosoa zay nampianarina kosany de tena afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy ka eto zany ny Islamo tsindriko tsara am'izay fa manaiky izy fa tena profety ozy izy ao anatin'ny boky zareo mihitsy milaza fa profety zany zanak'andriamanitra taony jiosy zany atao hoe Yahosoa no anarany zay mazava angaman'izay ka io zany moa le zanak'andriamanitra nateraka atao Israela le nahantony olona atao amin'ny azy fijaliana io le antsona an'izay ka izay reo zany ny fanazavana voalohany de mbola nome fanazavana faharoa ihany koa tsika mikasika any am'izay any angambany izay evanantsika kendray ity misy fanazavana faharoa mienantsika ihany koa mahatonga atsika hijery tsara tsika am'ty raha tazana tsara ny tena tsy tyle mbola fanazavana ihany koa ty atao jevatsika azy hoe zao minazy amty atole de manazavandray mbola Wikipédia anakaiky ihany koa ty pour Jésus izy io pour Jésus en tant que prophète any hoe prophète io zany pour les musulmans voire Isa any Isa moa zany naovay anazy zany dia amin'ny Islamo zany de tena prophète mihitsy io zanak'andriamanitra niantona teo amin'ny fijaliana io zay natsony olona tamin'ny anarany disy hoe Jésus mo zay mbola tsy diko farana foana hoe tsy Jésus ny anarany fa Yahosoa satria tsy miconforme amy zatra nataony Yahosoa mihitsy nataon'io Jésus ary tsy izy io satria ny anarany aza zanaovana équivalent zany ihany koa ka ny tiako tenenina zany hoe nizaniza zany manaiky any Yahosoa ary manaiky an'ny Mose ho mpaminany de tsy maintsy manaraka ny tenin'ny Mose ary tsy maintsy manaraka ny tenin'ny Yahosoa ka inona zany no tenen'io Yahosoa zanak'andriamanitra io zanak'andriamanitra ve izy efa voalazatsika fa zanak'andriamanitra izy andriamanitra ve izy ka izay mihitsy nojerevantsika zao hoe andriamanitra ve izy zay no lesona aorina zao fampianarina zao ohatra kefa tonga atsika ka izay zany de fanaporofona amitsika hoe ny Wikipédia mihitsy no miteny amitsika fa tena ao amin'ny boky ny Silamo mihitsy ny fanambarana zay ary ny teny farany moa zany de mbola vaovao izy ty ndray vaovao milaza zany fa ny Silamo de manaiky tsara mihitsy ny an'io Jésus izy araka nyty fanambarana anakaiky ty ndray moa zany izy misy jereko raha izy ty ndray de tamin'ny vaovao nga misy ty izy ty sao tamin'ny vaovao Le Monde tamin'ny vaovao Le Monde izy ty gazety Le Monde any andafo any France zany izy ty de zao no lohateny hoe pourquoi Jésus est un des plus grands prophètes de l'islam zany hoe manino izy le zanak'andriamanitra zany io tsitso hoe Jesosy io aveky foana Jésus fa Yahosoa satria zay ny tenaran'le zanak'andriamanitra zay fa tsy Jésus zany fa nampianariko atsika foana zay est un des plus grands prophètes de l'islam loin d'être ignoré izy la figure de Yahosoa tatako Yahosoa avy satria Yahosoa izy être considéré dans l'islam les musulmans le voient comme l'un des plus grands prophètes de leur religion zay de pour autant zany hoe raha miteny eto zany de hoe tena tsy azo lavina mihitsy izy fa zany Yahosoa zany le zanak'andriamanitra zany de tena raisin'ny Islam mihitsy anisan'ny profety goava indrindra ao anatin'ny fivavahany de am'izany izy pour autant ils estiment que les chrétiens se sont mépris sur sa véritable nature zany hoe manohitra an'izany fahatsarana ao anatin'izany zanak'andriamanitra zany izy de teny an'io zany de Mohamed Taleb tamin'ny 22 novembre 2020 tamin'ny eninora ariva tamin'ny tsy haiko na eninora mariny tena ariva zay zany le izy zany ary ohatry zany areo ty amaky an'io de zay izy io tao amin'ny gazety Le Monde izy io
tamin'le 20 novembre 22 novembre 2020 à 6 heures et modifié le 22 novembre 2020 à 16 heures 28 zany e moa zany vaovao fanamafisako anareo fotsiny hoe tena miteny mahitsy mihitsy zany zareo a fa tena manaiky ny teny Iosoa izy a le zanak'Andriamanitra niantona teo amin'ny fijaliana ekeny mpaminany a ny vahoaka Israely koa manaiky any Iosoa mpaminany a ty Iosoa mihitsy le tena izy a de hojerevantsika am'izay zany hoe moa ten'Andriamanitra am'izay ry Iosoa zay no hojerevantsika fa mifarana teo zany teny fa napetraksika fotsiny hoe ny mpaminany de tsy maintsy enona ny teniny fa zay ny lalàna ary ny mpaminany de mpaminany Israelianina fa zay koa ny lalàna i Moshe de mpaminany Israelianina Iosoa de mpaminany Israelianina hojerevantsika zany teniny hoe Andriamanitra ve Iosoa sa tsy Andriamanitra de aleo ny tenin'ny mpaminany no amanamarina zay a na izy na tsia fa hoe de ny vahoaka Israelianina de miteny fa mpaminany izy ary ny Islamo koa reny fivavahany de manindry mihitsy fa mpaminany io satria zareo koa tao Israela de nahitan'zany izy ka tsy misy afaka mandà zany a manerana an'izao tontolo zao satria ny vahoaka Israelianina nilaza fa mpaminany io zanak'Andriamanitra Iosoa io ny Islamo koa fivavahany de milaza fa tena mpaminany lehibe io no zany a tsy azo lavina zany ny teniny io zanak'Andriamanitra Iosoa satria mpaminany izy a de aleo am'izay zany a hojerevantsika ny teniny Iosoa hoe mpaminany ve Iosoa sa tsy mpaminany a izay ny lesona atsika manaraka fa mifarana aty aloha ny teny de ndaotsika ariva afaka anome voninahitra ny dada Iava sy Iosoa ariva afaka atsika sotrapetsaka dada mala Iava ny amin'ny teninao sy noho ny amin'ny asoavanao sy ny hatsaranao de manome voninahitra anao mandrakariva voninahitra anao mandrakizay taio zao teny zao sy ny fampianarana sy ny hatsarana rehetra zay nomenao hitondra soa am'izay rehetra miaina ro fanavotana an'izao tontolo zao fanavotana an'izay rehetra miaina tsy mitsahatra ny mampianatra sy manoro ny hatsarana ziady ahambasa taoanao dada mala Iava ko taio ny teny hitondra soa am'izay rehetra miaino sy mahalalana izao fampianarana izao voninahitra ho anao mandrakizay de mamaly vavaka dada mala Iava mamaly antso ianao voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaranao Iosoa anao ana mivavaka sy ny teny rehetra sotra dada Maria Iava halleluia amen de miraso tsiketra samy tenao soa ho afitoizana fampianarana andrea feno matomboka